Miarabantsika indray ary tompoko lasy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahiny ny fandarantsika amin'ity an'ity ary dia ny tompona andraikitra ny responsable ny innovation, recherche et développement eo anivon'ny fiarina amin'ny alalan'ny Andriamatoa Rakotomahazo Antony Fanomezatsoa Voajanary. Miarabanao ny fandarana makasitaka nanaiky ivahiny eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92 FM ity. Miarabanao ary miarabantsika rehetra izay mianao an'ity fandaharana ity. Dia eto zany tsika hiaraka hitafatafa momba an'ity fiarina ity. Dia afaka atongotsika ary. Ia, ka anboantsika ny resadesaka ny famaritana foifoy n'le hoe fiarina sy niraka tanterahana zany fiarina zany eto amintsika. Le tetikasa fiarina moa zany dia tetikasa na tsangan'ny filoham-pirenena. Ito tetikasa fiarina ito dia ny tena votoatiny zany dia entina hanampiana ireo mpandrarà malagasy, mpandrarà na ihany koa ireo mpamboly na ireo orinasa efa tafatsangana somatsara eto Madagasikara. Izy ity moa zany dia tsy mifidy hoe eto Antananarivo na eny amin'ny chef-lieu de province ihany fa eraky Madagasikara, eraky ny région 12 eto Madagasikara no ahitantsika n'ity tetikasa fiarina ity. Ny ataony moa zany dia tsotra. Ny eto anivon'ny programmanasa fiarina dia misy vola izay natokana eo amin'ny 200 milliards d'ariary eo no nentina hanampiana an'ireo mpandrarà malagasy ireo. Io vola io zany dia napetrakay eo anivona banky mpiara-masy anankiroa, ny BOA de Madagasikara sy ny BNI Madagasikara. Dia ny mampiavaka anazy dia ny hoe io vola io dia entina hanampiana amin'ny ireo mpandrarà amin'ny hoe mindrana ny vola io ny mpandrarà malagasy amin'ny tahajana-bola ambany dia ambany izay mandeha amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 isan-taona. Dia ono ohatrotry ny ahoana ny masotsivana ny fantenanareo an'ireo nanolotra dossier satria raha ny zava-misy hitako teria anteny merany varitra CCA tery Antananarivo tena vahoaka be tamin'ireny fanoloany ireny inona reo fepetra sy masotsivana nandraisana an'ireo olon'ireo tamin'ny fetomboany aloha dia raha malala fa maro dia maro ny olona tena liana dia mifanositosika tsy ny CCIA reriny na misy an'ireny fa ny eraky ny atao hoe ny chambre de commerce eraky Madagasikara zany ny laharana ohatr'ireny daholy. Navozina tsikelikely moa zany le formulaire d'inscription amin'ny teny vahiny. Io formulaire io dia tamin'ny voalohany nataontsika tamin'ny taratasy satria mbola tsy vita tsara moa zany tamin'ny lancement iny ny fikirakirana anazy amin'ny fomba elektronika. Fa amin'izao izy zany misy ny tranokalan'ny fiarina www.fiarina.com zay. Dia ao amin'ny tranokala io no afaka manao ny fisoratana anarana amin'ny tetikasa fiarina. Afitiniko kely angamba nio masotsivan'io. Misy zany ny formulaire izay fenony ny olona izay te hisitraka ny tolotra fiarina. Ao anatin'io formulaire io dia angatahana aminazy daholy ny mombamomba aminy aloha voalohany indrindra. Dia mariaka eto fa rehefa mameno an'io tsika rehetrarehetra dia mila fenona tsara ny le formulaire fa le tena ilainay dia ny contact telefonika an'le olona sy ny adresiny satria mila hifanerasera aminay zany io mpandrarà io rehefa anatanteraka n'le antota taratasiny izy koa rehefa misy fanampanazavana ilaina avy aty amin'ny fiarina dia ilaina mba hoe telefona mandeha zany no apetraka le olona ao anatin'le dossier an'io. Dia toizako kely hoe rehefa mameno an'le antota taratasy zany le olona dia ao anatin'io antota taratasy io no ahitana hoe inona mazava tsara le tetikasa tian'le olona atao na io zany tetikasa vaovao atsangana na ihany koa tetikasa hoe efa manana orinasa le olona ka tiany hitarina le orinasany koa afaka ataony tsara zany amin'ny ity tetikasa fiarina ity. Dia ao anatin'io antota taratasy io ihany koa no mariana hoe ohatrinona le vola tian'le olona angatahana. Mariako kely eto fa ny vola azo angatahana aty amin'ny tetikasa fiarina dia metomboka amin'ny 1 million d'ariary ka hatramin'ny 200 millions d'ariary averina ao anatin'ny 3 taona. Dia averika ihany ao anatin'ny dia nitahajana-bola izay ataontsika amin'ny fiarina moa zany dia 500 ka hatramin'ny 700 isan-taona.
de ataonay zany ny rehefa fenon'le olona tsara ny antotantaratasany de mahazo ny atao hoe numéro de dossier izy a de io numéro de dossier iny no entiny a identifiena an'le dossier-any a eto anivon'ny tetikasa fiarina zay indray a de mijery an'iny dossier iny a rehefa voafeno tsara zany le izy de tonga atsy aminay iny dossier iny a de jerena amin'ny antsipriany hoe inona sina le tetikasa ahotrina le vola tedaviny a équilibré tsara ve le recette dépense zay napetrany tao anatin'le izy ko raha mahafeno an'izay fepetra rehetrarehetra zay izy a de valideny ny comité an'ny fiarina le izy de alefanay a eny anivon'ny banky mpiaramiasa le banky mpiaramiasa aveo no mamarana an'le atao hoe analyse zany amin'ny teny vahiny de rehefa vita n'io analyse io a dia avoaka le volan'le olona manao ny contrat de prêt izy a de mivoaka le volany a de afaka manomboka miasa am'izay le olona am'izay ono manaraka an'le fanazavanao teo a de ty resaka ny aminy hoe nareo ve afaka miditra tsehatra ohatra hoe manome toromarika an'le olona ohatra hoe tantely ny tian'le olona ao atao nefa nareo mahita hoe sao de mba mangazo mety aminareo reto na sao de tsy fantatra hoe akomy mety aminareo afaka manome toromarika ohatr'izay ve nareo amin'le olona mangataka an'izay vola zay ie sotranao tam'izay fanamarinana kely zay eto anivon'ny fiarina zany de fanampinan'ny malagasy no ataontsika zay zany tsy hoe tonga de atao hoe amin'ny teny vahiny hoe miforcer an'le olona hoe manao zavatra anankiray fa jerenay le dossier ny araka ny teneninao a de eo zany no mamariparitra hoe jerena koa manko ny anatin'io dossier an'io hoe angatanay hoe efa nanao an'ity tetikasy ty ve anao tao aloha raha ohatra ka hoe efa manana expérience izy mazava ho azy a ho atosika izy a anohy an'izay tetikasa an'izay raha ohatra ka tena hoe vaovaovao ohatra ny hoe araka ny teneny teo fiompiana tantely ny resaka ka mbola tsy niompy tantely hatr'izay ny ainana izy a fa manana expérience hafa ohatra ny hoe tao anatin'ny trondro izy ny tena niary zany taloha de anjaranay no mitenena azy zay zany tsy afaka forcer anazy hoe tsy manao tantely ianao fa tsy maintsy trondro ny ataonao fa anjaranay kosa no teneny manazava anazy hoe tia vola ho averinao koa raha mbola tsy ao anatiny mbola tsy anananao le maîtrise n'le tetikasa sao de tsaratsara kokoa mitodika amina tetikasa efa hainao manao anazy miverina am'le trondro zany ohatra ny miverina am'le trondro fa misy ny fifanakalozana de mety mandresy lahatra anay izy hoe misy efa haiko ihany io fa efa mianatra fa mbola tsy nanao application ohatra mety hoe efa nanao théorie maromaro izy fa ny application concrète mbola tsy nataony arak'izay a de eo no miaraka manaty ady eo zay a de afaka hoe manapa-kevitra zay hoe allo atao ihany fa ny resaka tantely ianao teo de afaka mariako kely hoe eto anivon'ny fiarina zay de manampy de n'izay fanampiany zay hoe afaka koa zay hoe misy CAP-ariana anankiray ohatra hitanay hoe miroborobo tsara tena misy le tolotra sy tinady mandeha arak'izay tokony ho izy a nefa ny ary ny tatsapamokatra indraindray a tsy avanina am'le manamboatra ny atao hoe business plan manamboatra ny atao hoe dossier manara-penitra ohatra araka ny fitenenana anazy de zay a eto anivon'ny fiarina de nanao tolotra ohatra ny hoe momba ny tantely zay ataony hoe soa tantely le izy de zay eto anivon'ny fiarina mihitsy no nanamboatra ny business plan de namaritra hoe raha anao tantely ianao ohatra ny roapolo ruche roapolo no tianao atao de zao ny vola mila indraminao de ao ihany koa no apetraka hoe zao ny vola mila averinao isam-bolana ary zao koa ny bénéfice miditra aminao rehefa manatanteraka ny tetikasy ty ianao amin'ny trano tantely roapolo ohatra eo le olona no afaka tonga de mandinika hoe ay misy an'izay de ny fampiofanana moa manaraka mamaimpona miaraka amin'izay ihany eo izy ny afaka miteny hoe ay mety amiko zay de aloha zany hisitraka ny tetolotra soa tantely ty raha hitany hoe ohatra ny aloha hiverina amin'le trondro zay tsy hanery anazy fa malalaka tsara izy hoe aloha tetikasa anankiray ary no ataoko arak'izay fanazavana nataonareo anazy ay ono mandeha zany zao le fampisambolambola de azahoaiza misy ve ny fanaraha-maso ataonareo sa ny banky ny manao an'izay le amin'le fampiasana n'le vola satria ohatra hoe ray tapitisany ny indramiko ohatra
tena tsisy vary tokony natampoka ataonana dia lasa ny vidianana 3 kapoka na lasa nakeriam-body ny sotro madama dia nividy fripy ny lenaka vola bebe lasa nividy sprinter izy na nanangana espace fa tsy nanao an'le ohatrohatrany ahoana zay fijerenan'izay hoe ny fanaraha-masina sisa ia sotranao tamin'izay fantanian'izay marina tokoa fa eo anivon'ny fiarina dia misy amin'ny teny vahiny département maromaro eo anivon'ny tetikasa io département io dia misy ny département ataonay hoe suivi évaluation io suivi évaluation io ny anjara asany dia miara-miasa akaiky amin'ny banque izy dia rehefa manao dossier le olona dia tao anatin'le dossier zany hita mazava hoe ahoana ny ampiasany an'le vola indra amin'ny aty amin'ny fiarina dia rehefa hita mazava hoe inona sinona ny tokony hovidiany inona sinona ny zavatra tokony alohany ampandeha an'le tetikasany dia ino no arahanay ino no arahanay dia ny département suivi anay no manaraka ny fampiasana an'le vola miaraka amin'ny banque zany dia io koa moa zany arak'le hoe misy famerenam-bola dia isaky rehefa tonga zany le fotoana dia mifanerasera ny promoteur sy ny fiarina ary ny banque hoe namerina ve izy sa tsy namerina raha misy ny fotoana tsy tafaveriny le vola ohatrany dia izay miantso an'le olona hoe ninona ny olana na tonga an'le hoe taranao tsy tafaverinao le vola dia eo ny misy ny fifampiresahana izay koa zany tsy eto hoe apidikizo an'le olona fa mifampiresaka efa tonga le tranga satria efa maromaro ny efa nahazo dia efa nisy le tranga noho ny antony ty covid-19 ty misy na tonga an'le izy satria le olona zany lasa noho n'le confinement dia tsy afaka nivarotra n'le entana tany an-tsena intsony dia ny vokatra izay tsy nisy zany le vola niditra tao atokantrano nefa le vola niditra tao atokantrano nisy ampahany tsy maintsy ny alefa tany amin'ny banque amin'le famerenam-bola dia nazavaina arak'izay zany ny le antony tsy famerenana an'le vola eo ihany koa ny mpiara-miasa alaiko ohatra zany ohatra ny tany vakina karatra misy piopy omby dia ny sokolé moa zany mpiara-momby nantoka aminay ao anatin'ity tetikasa fiariny ity satria ny piopy omby izay manao ny tetikasa fiarina dia nanana problema na lalam-barotra ny raha ny sokolé nanantona anay hoe zay ozy izy afaka miara-miasa aminareo zay vonina tsara aka ny ronono zay fokaran'ireo piompy rehetrarehetra ireo dia zay zany le fifampiresahana nataonay dia ny fampiresaka zany zay tao anivon'ny sokolé ny fiarina sy ny banque hoe nisy marina ny antony hoe tsy noho ny amiana ara-pahasalamana dia tsy tafavarotra ara-dalàna le rononon'le olona dia tsy nisy le fidiram-bola araka ny tokony ho izy zany nandritra n'iny fotoana iny dia arak'izay zany dia nifampiresaka dia nomena fotoana lavalava kokoa le olona avy eo namerenana n'izay vola izay amin'izao tsika miresaka izao dia efa tafaverina somatsara le vola tokony naveriny ohatrakoatran'izay zany le fomba fiasanay hoe tsika zany ao anatin'ity tetikasa fiariny ity tsy hoe apidikizo an'le olona fa misy ny fifampiresahana misy ny afaka misy atao hoe tolérance ihany zany ao anatin'le izy fa tsy hoe tonga dia figé be ny tetikasa hoe rehefa zao dia zao tsy maintsy averina zao fa misy ihany koa ny fijerevana an'le atao hoe situation actuelle zany hoe inona zany ny tokony inona na tonga le olana dia inona ny afaka hanampiana anazy ho resantsika ihany zay resaka hoe covid-19 sy ny fetraka an'izay fa maranantsika n'le resaka teo amin'ny fiariny ity nanahoana ny fahavitrihan'ny tanora tamin'ny firotsahana tsetra tamin'izay resaka fiariny zay maro dia maro aloha ny antota-taratasy efa azonay hatramin'ny atombohan'ity fiariny ity afaka miresaka tsika tena eo amin'ny efa teo amin'ny na ny fetombohany tamin'ny taona 2024 efa tafiakatra tany amin'ny 500 000 dossier tany efa azonay maro tamin'ireo moa zany no tsy nahomby satria misy ny sasany hoe tsy ao anatin'ny CAP-arina le zavatra angatahany misy ohatrany hoe mangataka tsotra fotsiny izy hoe za omeo 20 millions d'ariary tsisy hoe tena hoe tetikasa mazava le izy maromaro nohatray fa misy ihany koa sasany tsy ampy kely amin'ny famenona le dossier fa natsony izy dia rehefa misy dossier latsaka moa zany mariaka any dia miantso ny aty amin'ny fiarina hoe mampafantatra anazy hoe inona natonga le izy tsy nahomby dia entanina izy amerina
rehefa mahazo koa ianao a de teneninay hoe inona ny zavatra tsara, inona amin'izay ny dingana manaraka, inona ny atota taratasy mila homanina ahafahana hoe mampivoaka nyity voly ity any amin'ny banky avy eo. Maro de maro ny tanora tena nanao a de misy ny atao hoe rojo-piarina zany eo anivon'ny fiarina. Io rojo-piarina io de hoe nazavainay tamin'ny tanora hoe fantatray fa ny lalam-barotra aloha ny tena voalohany indrindra mampitotongana ny tetikasan'ny tanora amin'izao. Manana tetikasa izy fa le lalam-barotra tsy voafaritra mazava. De eto anivon'ny fiarina zay nanao ny atao hoe partenariat maromaro amina orinasa lehibe na koa hoe syndicat maromaro farany teo zao zay ny Simabio zao nanaovanay Sonia. Io Simabio eo anatin'ny Simabio misy membre misy orinasa mpikambana eo amin'ny 80 eo. Nefa nireo 80 reo mampiasa tanora maro be ary io metomboka amin'ny tantsapamokatra ka hatramin'ny mpanodina vokatra. De nazavainay tamin'ny tanora zany hoe ny fiarina zany dia tsy hoe eo anivon'ny tatsa fotsiny ny ampinay fa zay de tena manampy ny piarina rehetrarehetra ary eo anatin'le rojo-piarina io de ampinay daholo ny sokazy rehetrarehetra. Raha tatsapamokatra ianao ohatrany hoe ianao mpamboly de afaka ampinay araboly io mpamboly io ara-teknika. De io vokatra io nefa hoentinay koa any amin'le lalam-barotra tediavin'le mpamboly zany any amin'le orinasa mpanodina an'le vokatra. De orinasa mpanodina vokatra io mila fanampiana koa izy satria izy zany tsy maintsy hividy machine satria mitombo le ankora fototra miditra aminazy, le ankora fototra ahodiny zany mampitombo an'le vola miditra amin'le orinasa. De io orinasa io koa ho ampinay. De mifampiditra zany le tatsapamokatra mahazo lalam-barotrany le mpanodina vokatra koa mahazo fidiram-bola mihoatra an'izay. De farany zay amin'le fiara-miasa ataonay amin'ny fianakavimbe iraisam-pirenena koa de mitady lalam-barotra any ivelany koa ho an'le vokatra vita eto Madagasikara. Sika koa tsy maintsy hoe le vita malagasy zany tsy maintsy asandratra hoe na eto toerana na any ivelany de zay koa zany ny anjara asan'ny fiarina hoe mba sokafana amin'ny marché internationaux zany le vokatra vita eto. De zay zavatra zay no nahaliana an'le tanora hoe raha misy an'izay processus zay zany ao anatin'le fiarina, raha misy an'izay fanohanana zay de vonina izahay anao. De zay no nahatonga an'le hoe maro de maro ny dossier azonay eto anivon'ny fiarina satria nisy an'izay tolotra hoe lalam-barotra sy atao hoe fampiofanana maimaim-pona omena izay. Ivadika amin'ny resaka ny fiatraikan'ny Covid-19 tamin'ny fiarina sy ny teokarentsika maro ireo orinasa madinika salatsala ny tratran'ny krizy na olotsotra ihany koa. Inona no dingana na hoe karazana tetikasa nentin'ny fiarina ho fanampiana fanohanana azy ireny? Tamin'iny Covid-19 iny moa zany de tena maro de maro mihitsy ny tetikasa tena hoe lasa napotika na tena natory kely mihitsy ny aloha. De natsapa teny zay hoe misy anjara asanay misy anjara brikinay tsy maintsy hoentina zany ao anatin'ity Covid-19 ity. De nanapa-kevitra zany ny fiarina hoe mila mamoaka amin'ny teny vahiny hoe produit financier vaovao zay. Zay produit financier vaovao zay de le hitantsika amin'ny anamanjery sy eny amin'ny gazety rehetrarehetra reny le hoe tolotra miarina avy amin'ny fiarina. Azavaiko kely inona moa zany le tolotra miarina. Le tolotra miarina zany hitantsika tamin'le Covid-19 teo fa ny orinasa zany ny tena nahasahirana ny orinasa de ny fandaovana kara-mampiasa, fandaovana ny fournisseurany, fandaovana ny jiro sy rano, ny atao hoe charge fixe rehetrarehetra n'le orinasa zany tena hoe amin'le izy tsy niodina de tsy nisy fidiram-bola tsony le orinasa de lasa nanana olana lehibe atao hoe hijanona hiasa zany fa tsiditra anatin'le atao hoe chômage technique. De ho fanampianan'ireo orinasa malagasy ireo de natsangana le tolotra miarina. Io tolotra miarina io zany de entina ifinansena ny resaka hoe fonds de roulement mihitsiny. Izy io zany tsy entina hoe anaovana investissement taitaitra kely de hoe andoranga no miarina antsika fa hividanantsika machine le izy na hividanantsika tôbila ho an'le orinasa. Fa tena hoe io miarina io zany tena hoe nentina hoe anampiana vonjo maika n'ireo orinasa malagasy zay mila nanavitra ny asan'ny ireo malagasy mpiarabelona omeko ohatra anao fotsiny tany Anosy be ohatra ireo hotely, ireo trano fandraisam-bahiny rehetrarehetra ireo mijanona ny asa daholo satria ny tourisme zany de atao hoe tena maty tanteraka mihitsy tamin'iny Covid-19 iny.
de nanao nalefa le tolotra miarina ho an'ireo trano fandraisam-bahiny ireo de afahan'ireo trano fandraisam-bahiny ireo nandohany karahaman'ireo mpiasa de afahan'izy ireo koa nanatateraka atao hoe asa vitsivitsy mba hoe mampanodina kely an'le orinasa mba hoe ampiaina ihany koa ireo mpiasa ao anatiny de mba tsy hoe ho very fotsiny koa le trano fa hoe tsisy entretien ntsony ohatra nefany le covid mandalo fa rehefa vita io covid io tsy maintsy hiverina hiasa daholo de mila natao entretien ihany koa le trano mba tsy hoe maty tanteraka le orinasa de arak'izay zany nisitraka an'izay tolotra zay de maro ny asa avotra zany tao anatin'ity covid ty tamin'ny alalan'ity tolotra miariny ity de ny tolotra miarina moa zany ho an'izay miainao antsika ho an'izay mbola tsy nanao an'le ho an'izay ikasa anao an'le izy de tsotra zany ny circuit manantona ny banque nareo na ny BOA na ny BNI tsaratsara kokoa raha hoe efa client aminazy nareo raha hoe client en BOA nareo de en BOA manantona raha client en BNI nareo de en BNI manantona fa manantona ny gestionnaire de compte nareo de teny hoe zay tompoko de anao an'le tolotra miarina zay ataon'ny fiarina io tolotra miarina io dia 700 ny tahajana-bola zay ho atao ary afaka mindrana hatramin'ny 300 millions d'ariary ny orinasa anankiray na ny mpandraraha anankiray mba andoavana ny karamampiasany ny charge fixe ny orinasany mba hiverina andeha araky ny tokony ho izy satria tsika zao efa miditra ao anatin'ny déconfinement total de mila miverina miasa daholo amin'izay ny orinasa malagasy rehetrarehetra de mba ho anampina an'ireo orinasa ireo de manaova an'le tolotra miarina fa io manantona le banque nareo de ny banque no mangataka an'le antota taratasy aminareo de any amin'ny banque aloha ny aterina le antota taratasy de ny banque no manao ny analyse voalohany tsy manapaka an'izay fa manohy raha olotsotra afaka manao an'izay koa ve ny olotsotra mpandraharaha afaka manao an'izay koa hoe manana hoe mpandraharaha izy zany manana ny orinasa keliny izy afaka manao an'izay koa izy afaka manao an'izay tolotra miarina zay afaka omeko ohatra fotsiny nakabeazan'ny tolotra miarina tonga aty aminay ny atao hoe ny 700 ny tolotra miarina zay tonga amin'izao tsika amin'ny teny zao de resaka fivarotana daholo commerce daholo ny akabeazan'ny dossier tonga taty aminay raha mena salanisa kely ianao efa eo amin'ny 26 milliards d'ariary no efa nydébloqué nay amin'io tolotra miarina io entina nanavotana ny orinasa malagasy efa be da be misy ny ary ny asa efa avotra de ito zany tsy atao Antananarivo rery ihany fa eraky Madagasikara de efa nisitraka ny tolotra miarina daholo ny 22 régions rehetrarehetra eto Madagasikara ary izy io de mbola mitohy foana fa tsy mbola mitsahatra izy io na efa atao hoe efa ho resy ary ny covid-19 eto Madagasikara io tolotra miarina io de mbola mitoetra foana satria mafy de mafy le fetraikany tamin'ireny efa enim-bola antsika zay no niatra an'izay confinement zay fa ny orinasa tsy ho tafatsangana moramora ao anatin'izay enim-bola an'izay fa ny tolotra miarina zany de mbola mandeha foana ary antanina ny tsika rehetra miaino hoe mbola tsy nanao fa manaova satria io aingana de aingana ny vola io ary mety hanampy ny orinasa na ny mpandraharaha rehetrarehetra eto Madagasikara mamarana ny fandarantsika ny karazan'ny famotinana nateny foy avy aminao Andriamatoa Rakotomahazo Antony Fanomezatsoa Voajanary tompona ndraiky toy ny fiarina misana ny innovation sy ny recherche ary ny développement ny amitsinako kely anazy angamba de tsotra ny fiarina zany de tsy mitsahatra mihitsy ny tolotra zay ataonay de mivoatra isanandro ny zavatra ho atolotra moa zany de mijery ny atao hoe marché foana izahay sy ny filan'ny io marché io de zay tsy mitsahatra mandray an'izay tanora na olon-dehibe zay vonina anao anatanteraka tetikasa anankiray ary zay ataony vao fiarina de misokatra mivaravarana de misokatra foana ho an'izay fanontaniana fanampanazavana na hoe fanampiana misy ary amin'ny fananganana ny antota taratasinareo satria maro de maro koa ny tantsapamokatra mety mianao antsika hoe sarotsarotra manao an'io dossier fiarina io fa zay dia afaka manampy somatsara misy ny fanatanterahana an'izay dossier anareo zay koa aza misalasala fa miarina eo ny fiarina tsotra eo
ny produit sasasasany efa mitsangana daholo na ny sotatery na ny akonaka raha misy moa zany filana tena hoe atao hoe en particulier any avy any aminareo dia zay vonina iaino sy vonina anampy anareo rehetrarehetra foana dia misaotra indrindra tompoko. Isaorana ny teonivon'ny fiarina zany vahiny teto amin'ny fandarana ity ankasitrahanantsika rehetra nanjosina anaraka an'izany amin'ny fotoanantsika manaraka andeha ary ny fiarahana eto amin'ny fandarana ambarao veloma tompoko. Veloma ary tompoko.